Aleloia, mbola faly miarabanareo eran-tany aho anio alakamisy faraika ambin'ny folo ny volana septambra 2025. Ry ava-malalao amin'ny tompo, anio aho dia anambaraminareo ny amin'ny nasehoan'ny fanahy masina tamiko zany anjely. Aleloia. Ry havana, manasan'olo zahako hiarivavaka amiko ametrantsika izao fotoana zao eo amban'ny tanamaherin' Jesosy Tompo. Hiarivavaka isika tompo. Jesosy Tompo, misaotra anao, midera mankalaza anao satria ianao no Andriamanitra. Ianao no mendrika ao miamboninahitra. Ianao no lehibe indrindra Jesosy ary tsy misy toanao. Tompo, rakofy amin'ny ranao izay. Oka ianao Jesosy andrakotra anay zanakao tsiraray avy eran-tany amin'ny ranao soa Jesosy. Tompo, tano fa tsy mahatananao izay. Jesosy malala ny asan'ny fahavalo dia efa resy izany. Ka miny anaranao Jesosy avy a Nazareta no andidiko sy androako ny asa maty Satana rehetra dia adorako amin'ny ranao zany Jesosy. Miveriny davaky mielo zany tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminay. Zanatsipika zay mitady alefany anafika anay dia efa levoniny zany amin'ny ranao soa Jesosy. Satria ny ranao dia afy mandevina mandany fahavalo rehetra. Ka tsy ambinina izany fa afatotra amin'ny ranao zany Jesosy ary atsipina davaky mielo any ny plasinareo tsy manan-kery aminay ianareo. Ka mangataka aminao Jesosy rakofy zay Jesosy amin'ny ranao. Oka ho manda afo manodidina anay Jesosy ny ranao soa. Tompo malala mangataka ny fanahy masina ao. Fanahy masina mangataka anao fanahy masina. Oka ianao no ampiteny ahy. Oka ianao no hiasa amiko ary keo ireo zanakao tsiraray avy eran-tany. Sokafo ny masom-panany tsiraray avy mba tena hiaona aminao Jesosy ahita ny falehibiazanao satria Andriamanitra velona sy mahery anao. Ianao le Adonai, ianao le fiandohana, ianao le fiafarana, ianao ihany koa le Yeshua Amasia. Ka misaotra Jesosy mideranao izay mankasitraka Tompo. Ianao ihany koa ilay fanahy masina lehibe indrindra, mahery indrindra. Ny voninahitra dia ho anao rery ihany, hatramin'ny taloha indrindra, sy ankehitriny ary ho mandrakizay toria. Misandrata Jesosy. Aleluia. Amen. Ry ava-malalao ao amin'ny Tompo araka ny teneniko teo dia momba ny anjely. Izany hoe tamin'ny taona lasa izany dia nahita aho tsy tadidiko na nofy izy io na fahitana satria zany tsy nosoratako zany le izy. Tena fahadisoako satria tokony soratako rehefa ohatra zany mahita aho zany fahitana na koa zany nampanofy ahy koa zany ny fanahin'ny Tompo dia tokony zany tonga dia nosoratako ao anatin'ny kahie. Misy zany ireo izay tsy voasoratro dia tena hifonako amin'ny Tompo izany. Ry havana, araka nambarako teo dia tsy tadidiko hoe nofy sa fahitana ilay izy. Ry havana, misy ny anjely ary efa nanambara teto ihany aho momba ny amin'ny nofy na koa fahitana momba ny amin'ny anjely. Afaka tadiavinao ao anatin'ny video ato izany. Ry havana, alohan'ny anambarako ilay nasehoan'ny fanahy masina tamiko dia amaky verse anankiroa aho. Ny verse anankiroa izay hovakiako dia manambara fa ny anjely dia mpanompon'Andriamanitra. Zany hoe iraky ny tompo zany ny anjely. Irakany ary manompo azy koa. Ireo anjely dia alefan'Andriamanitra mitondra afatra ety ambony tany zany amin'ny zanany. Izany hoe samy manana ny plasiny zany ireo anjely. Ireo anjely dia misy alefan'Andriamanitra ety ambony tany mitondra afatra avy aminy. Ry havana, eo ihany koa ireo anjely izay miambina antsika zanak'Andriamanitra. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ao amin'ny Salamo 4:17 dia manambara mihitsy ny tenin'Andriamanitra fa ny anjelin'ny Tompo dia mitoby zany manodidina an'izay matahotra an'Andriamanitra zany. Ary koa zany mamonjy azy. Amen. Oka ianao amaky ny tenin'Andriamanitra. Ohatraohatran'izay ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra. Salamo
4:17 zany hoe ireo anjely zany misy anjely zany a miambina antsika koa miaro antsika zany. Alleloia. Dia ny verset hovakintsika dia ao amin'ny bokyny Apokalipsy 4:20 hovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ka hatramin'ny 7 zany. Apokalipsy 4:20 ka hatramin'ny 7 hoy ny teny hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Izao Jaona no nandre sy nahita ireo zavatra ireo. Rehefa nandre sy nahita aho dia niankohaka hivavaka teo anoloan'ny tongotry ilay anjely naneo ay ireo zavatra ireo. Kanefa hoy izy tamiko, tandremo, aza manao izao fa mpanompo namanao ihany aho sady namany mpaminany rahalainao sy izay mitandrina ny teny amin'ity boky ity. Andriamanitra ihany no ivavao. Amen. Ry havana, eto ny ten'Andriamanitra dia i Jaona izany. Efa naverina matetika teto ito ten'Andriamanitra ito. I Jaona izany no naseho ny tompo ny amin'ny zavatra ho avy. Dia io zany nambara ten'Andriamanitra io ilay anjely hitan'ny Jaona dia izy zany niankohaka teo anatrehany. Dia ilay anjely zany niteny tamin'ny Jaona hoe tandremo, aza manao izao fa mpanompo namanao ihany aho. Ajanoko hatreo, mpanompo namanao ihany aho, zany hoe mpanompon'Andriamanitra izany ny anjely. Isika koa mpanompon'Andriamanitra rehefa ao amin'i Jesosy ianao. Ry havana, tokony tena hanompo an'Andriamanitra foana isika. Tokony hanompo azy foana isika fa tsy hijanona fotsiny amin'izao. Ambarako anao zavatra hitako rehefa avy eo fa tena hoe mila tsika manompo an'ny tompo foana satria tsika mpiasa an'Andriamanitra, miaramila an'Andriamanitra isika. Zany hoe mpiasa zany manao ny asa tsara izany. Ry havana, ao amin'ny bokyny Matio 4 io no vakintsika farany dia ijoro avombelona aho. Matio 4 ny tantara eto dia manambara ny amin'ny Jesosy tamin'ny izy avy vita batisa dia nety ny fanahy masina zany tany anefitra dia no nefa naharesy zany ny tompo. Izy raha teo moa izy mihitsy no mpandresy, izy mihitsy no mpanjaka ny mpanjaka. No ny efa naharesy an'ilay fahavalo ny tompo izay nakafana azy satria Satana dia no naharesy ny tompo dia ten'Andriamanitra manambara ato. Matio 4:1-10 hoy ny teny novakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo hoe dia nandao azy ny devoly ary indreo nisy anjely tonga ka nanompo azy. Amen. Hitanareo zany. Eto zany ny tenin'Andriamanitra dia manambara hoe dia nandao azy ny devoly ary indreo nisy anjely tonga ka nanompo azy. Amen. Zay le izy. Ny anjely tonga ka nanompo an'i Jesosy. Mpanompon'Andriamanitra ny anjely. Eto dia mazava be ny tenin'Andriamanitra hoe nisy anjely tonga ka nanompo azy. Amen. Ry havana, nisy anjely tonga ka nanompo an'i Jesosy izany. Satria izy no mpanjaka ny mpanjaka. Ka ny anjely zany dia mpanompon'Andriamanitra, mpanompon'ny tompo. Tahaka antsika koa mpanompon'Andriamanitra, mpanompon'ny tompo. Ary koa mpanompon'ny fanahy masina. Ry havana, ny fanahy masina lehibe indrindra. Izy no eo amintsika. Ka tokony isika tena hoe hitandrina mafy dia mafy. Ry havana, eto dia resy Satana. Satria efa resy hatramin'ny voalohany raha teo koa moa izy. Raha ohatra vakinao ny ao amin'ny 10:10 vakiko kely ihany amin'izay azo tsara le ten'Andriamanitra. Atao Matio 4:10 hoy ny teny vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo hoe fa hoy Jesosy taminy, mandehana ianao ry Satana, fa voasoratra hoe ny tompo Andriamanitrao no iakofanao ary izy irery ihany no hotompoinao. Amen. Hitanareo zany. Ry havana, resy Satana dia niteny taminazy ny tompo hoe mandehana ianao. Ry havana, mila isika mandroaka devoly ihany koa. Satria rehefa lasa ny fahavalo
dia misy anjely miaro antsika araka ny voalaza teo amin'ny ao bokyny Salamo. Ny anjelin'ny tompo miaro antsika tahaka ny eto amin'ny tenin'Andriamanitra eto Matio no ny efa lasa isatana dia tonga ny anjely nanompo an Jesosy. Nanompo an Jesosy. Ry havana, lehibe ny tompontsika ary tokontsika tena hoe anompo azy, anaja azy amin'ny fiainantsika manontolo. Ijoro vavolombelona ako. Tao anatin'ny nofy na koa tao anatin'ny fahitana zany izay naseho any fanahy masina tamiko tamin'ny taona lasa dia nahita zany izahako tany an-danitra. Ny zavatra hitako dia tonga zany ny fanahiko teo amina toerana anankiray, izany hoe misy lalana zany, lalana mahitsy be zany izy io ohatrana koloara zany. Dia vato amin'ny ilany zany akaviako de ilany akavanako misy anjely marobe mitsangana. Mitsangana zany izy ireo dia mitandahatra lava be zany, zany hoe mitandahatra any lavitra be any zany dia any lavitra be any koa zany. Ry havana, avo be ireo anjely ireo. Avo be zany izy ireo dia misy zany anjely lehilahy, misy ihany koa anjely vehivavy. Dia izy ireo zany mitsangana mahitsy be zany izy ireo de za zany ampovoany zany mahitan'izy ireo. Tena ho hitako hoe kely zany mahitan'izy ireo, tena kely isika eo anatrehan'ny anjely dia izy ireo zany mitana trompetra. Dia ilay trompetra tazominy hitako hoe efa hoe ohatrany hoe miakatra amboa zany ilay trompetra tazomin'izy ireo. Ry havana, ohatrana lalana zany izy io, fa tsy tena hoe lalana malalaka be zany fa ohatrana koloara zany. De mazava be zany ilay toerana zany. Mazava be zany ilay lalana ary koa zany ireo anjely tena hoe mazava be zany izy ireo. Na fitafian'izy ireo zany tena hoe mazava be mihitsy zany. Ry havana, zavatra tsapako anatin'ilay naseho any fanahy masina tamiko dia ho isy zany andalo ivoaka zany avy any aloha avany amin'io koloara io. Zany hoe hiditra zany amin'io koloara io. Za tsy nahita varavarana fa ilay anjely zany no mitandahatra zany mahitsy be amin'ny sisiny havanana sy amin'ny sisiny ankavizany zany avy eo ampovoany mahitan'izy ireo. Ny fahitako an'izy ireo zany dia tsy tadidiko firy hoe ohatrany hoe mijery avy ambony ve zahako no mahitan'izy ireo sa mijoro avy eo ampovoany za, fa na mijery avy ambony zany de mahitan'izy ireo hoe eo ampovoany zany no misy anahy. Eo ampovoan'izy ireo satria avy ato ankavia avy ato ankavanana zany tandahatra be zany izy ireo ary avo be daholo ireo anjely ireo, avo. Ry havana, tena hoe zava-dehibe ny mahita an'izany. Tsapako iaho fa ho isy zany iseho avy ery aloha zany hiditra zany amin'io toerana io. Ry havana, ny anjely dia mpanompo n'Andriamanitra. Mazava tsara fa ny tompo Andriamanitra lehibe indrindra no andalo amin'io toerana io. Ny tompo Jesosy no ankalazain'ny anjely, itsofan'izy ireo ny trompetra. Ny tompo Jesosy no omen'izy ireo voninahitra, ny Andriamanitra lehibe indrindra, satria izy no mpanjaka ny mpanjaka. Ary ho an'ny tompo Andriamanitra lehibe indrindra no ijoroan'ireo anjely toy izany iderana azy, ankalazana azy. Ry havana, mpanompo namantsika ny anjely. Ahoana no fomba fanomponao an'Andriamanitra? Fa raha mahita an'ireo anjely dia tena mihitsy hoe milamina tsara izy ireo. Milamina tsara izy ireo ary tena hoe mitandahatra. Na ny fitafian'izy ireo tena hoe milamina tsara. Ry havana, mankatoa ny baikon'Andriamanitra izy ireo. Isika ve mankatoa koa ny baikon'Andriamanitra? Mipetraka amintsika tsiraray avy ny fanontaniana. Mankatoa ny baikon'Andriamanitra ve isika? Satria raha tsy mankatoa an'Andriamanitra isika dia afo be no miandry. Ka mila mitandrina isika tompoko.
oka isika tena hitady an'Andriamanitra tokoa. Oka isika tena anaja an'Andriamanitra lehibe indrindra, satria izy ilay alfa sy omega, ilay voalohany sady farany, ary fiandohana, ary koa mbola hiafaran'izao tontolo izao. Ry havana izay nenio ka mahay reza Tompo fa tiantsika Jesosy. Ho avy izy Tompo, ho avy any amin'ny rao an-lanitra, ka vonina avy ianao eo amin'ny Tompo. Voninahitra ny eo azy irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko. Masinani Tompo, Masinani Tompo, Masinani Tompo, Andriamanitra. Masinani Tompo,